fa enina farantsika zao ahoana am'izay ara ny fandresena ny fakam-panahy fitiantsika am'izay ary izy inona ny fandresena ny fakam-panahy efa voalaza teo fa averiko fotsiny ry rahalasy anabavy manatrika gasy mahay mamaky baiboly ny kristianina tompoko dia manoatra noho ny mpandresy tsy misy zany hoe indraindray tsika mandresy indraindray tsy resy indraindray tsika resy fa itsika dia mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy raha mbola misy mpandresy dia misy mpandresy ambony mpandresy dia tika manoatra noho ny mpandresy ambonin'izany fa maninona jereo ny vidéo gasy mahay mamaky baiboly any am'pejy gasy mahay mamaky baiboly efa misy zany efa me mihitsy ry zalahy raha vao tanina dia zay foana ka zay foanako tsy manam-potoana amin'izany tsika mantsy fa zay fotsiny fa ny anankiray am'ireny ihany nomeko anareo io misy azy romanina toko favalo andiny fa fito amby telopolo misy azy kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra no mpandresy sika amin'ny alalan'ilay tiatsika inona ny zavatra teneny io maninontsika ozy izy manoatra no mpandresy misy be deaibe ho any amin'ny vidéo fa nylazainy dia zao hoe tsy ianao velively mampandresy anao tsy possible andresy mihitsy ianao fa fanahy expérimenté miady aminao devoly zay efa nandresy tany amin'ny Adamasiefa dia nandresy foana nandritran'izay au moins 6000 ans zay au moins 6000 ans zay efa nandresy foana izy dia nao bandy kely vao 660 ans io zato 60 ans akoho fa mbola jeune be fa ataoko hoe 6060 zany ampahafiriny dia milaza andresy anazy non jamais Adamasiefa ary innocent dia ianao mpanota dia ianao mieritreritra andresy anazy non jamais tsy ianao no mampandresy anao fa izy amin'ny alalan'ilay tiatsika alleluia jesosy no mampandresy anao jesosy no mampandresy anao donc inona ny fomba andresena anazy ao tsy mety resy zany tsika zay mahatonga atsika hoe manoatra no mpandresy ny mpandresy mantsy rehefa resy izy dia voy ihany na ny mpandresy mety mahazo ballon d'or foana izy impiry fa voatsoka ao Barça izy du jour au lendemain zany ny mpandresy mety ho izany fa itsika mbola mihoatra noho izany tsika naresy ara dia mbola mpandresy ihany wow teniteny foana ve le zany eny tompoko zay mahatonga atsika manoatra no mpandresy na resy ary tsika dia resy ihany tsika zany tsy mety resy fa na tsika mandresy na tsika mianatra ary ina moa ny antson'ny tompo atsika ny antson'ny tompo atsika kristianina nge dia hoe mpianatra zany tsy fantatry ny kristianina be deaibe zao zany za zany miteny atsika foana raha lavo ianao raha nanota ianao tsy problème zany fa tsy problème zany satria tsy androany ihany ny fiainana manao indray rapitso dia mandresy indray rapitso zay mianatra ty anatra tsika dia natao hianatra foana tsika amin'ny fiainana resy ianao androany mbola andresy ianao rapitso aza kivikivy zany amin'ny fiainana raha mbola tsy maty ianao dia mbola misy fanantenana foana fa na alika kely ary ianao ka velona dia alao alika velona toy izay lioana maty osy ny tenin'Andriamanitra zay ny isaorana ny tompo raha mbola mahazo tombonandro iainana tsy hoe nahazo tombonandro iainana afaka miasa indray aho zany androany afaka mitombo indray aho zany androany afaka malaza kokoa aho zany androany non tsy zany rehaka momby zao fiainana zao zany mahazo tombonandro ianao raikitra indray ny komba amin'le zalahy iny le zalahy iny zany za ihany nofoko zay vao le raiky alataloha raikitra indray ny komba amin'iny voalamaly ma vengeance sera terrible fa tsy za mandresy veritsika ihany miaraka amin'ny tompo ny fandresena ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra voalohany tompoko dia mijeren'i Jesosy
zay ny lazainy Hebreo toko faharoa folo andiny faharokatra amin'ny fahefatra mijery an' Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy zay niaritra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba azahoan'ny fifaliana napetraka eo an'lony ka efa mipetraka eo kavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Hitanareo rehefa nandresy ny fizahan-toetra Jesosy dia nahazo fifaliana dia mipetraka eo kavanany seza fiandrianan'Andriamanitra. Fa ivery tsara ilay niaritra ny fanoherana natao mpanota taminy fa ndreo ketraka ianareo ka horeraka amin'ny fanahinareo. Ianao mieritreritra fa mafy be zavatra nilalovanao hatramin'izay fa ianareo tsy mbola nanohatra ny ady tamin'io hatramin'ny falantsahn-draha akory. Mbola maivana io izy ny tompo. Maivana kely io, tsy ohatriny anazy. Dia alao mijery anazy izy ny tompo finoantsika, izy ny mpanefa azy, izy ny manampy antsika handresy rehefa avy eo. Zay ihany io. Hebreo toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Fa satria nalaim-panahy tamin'ny fahoriana nentiny tenany dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Hitanareo izay ny ilana azy. Mahavonjy izay alaim-panahy koa izy fa izy koa efa nandalo fahoriana izay nentinao. Ny azy ary mafy be teo amin'ny azo fijaliana. Dia averiko ihany. Raha tsy manota mihitsy ianao dia gravy. Ahoana azy izany? Fa raha manota ianao dia milay. Devoly velona ve ilay zalahy io sao dia fampianaran-diso ary ny atrehako ety. Zao ilay izy. Raha tsy manota mihitsy ianao dia gravy satria tsisy ilanao Jesosy tsony zany. Ao ve? Zay mahagravy azy. Atao inona tsony Jesosy dia efa vitanao ilay izy koa. Dia efa misaraka amin'ny Jesosy ianao zany dia any ianao. Fa raha manota ianao dia milay satria ozy izy ianao tena mila mpamonjy vonjeo a Jesosy fa tsy avitra amin'ity fakam-panahy ty tsy tafavoaka amin'ity fizahan-toetra ty izay ny tadiavin'ny tompo anao ianao miaraka amin'ny Jesosy sa misy tadiavinareo mihoatra an'izay? Raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy nareo dia ary zay ny zava-dehibe. Ao amin'izay azonareo amin'izay ilay zavatra tiako tenenina. Tsy problème ho an'ny latsaka ao anaty fahotana kely indray mandeha. Fa ny fahalatsana ao anaty fahotana mahatonga anao hifikitra kokoa any amin'i Jesosy satria nalaim-panahy ny tena ny tamin'ny fahoriana izay nentiny dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy koa izy. Mahavonjy ianao izy. Hebreo toko fahaefatra andiny fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Fa tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalemetsika sika fa ny atsika dia izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika. Io zany ny Jesosy tsika nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota izy nandresy fahotana, nandresy izany foana izy, nandresy fizahan-toetra foana izy. Ka aoka sika anantona ny seza fiandriana ny fahasoavana ny fatokiny. Zay mila manantona azy tsika, mila miaraka amintsika fa rehefa miaraka amintsika tsy maintsy mandresy satria lefa nandresy ny zavatra rehetra ny miaraka amintsika. Ny deba ny tompony mpanjaka ny miaraka aminao. Aoka sika anantona ny seza fiandriana ny fahasoavana ny fahatokiana mba azahoantsika famindra-po sy ahitsantsika fahasoavana ny famonjena amin'ny fotoana ilanan'izany. Mahazo famonjena ianao amin'ny fotoana ilanan'izany rehefa tonga amin'ny fakam-panahy, rehefa tonga amin'ny fizahan-toetra fa mila miaraka amin'ny fotsiny ianao. Tao hiaraka amin'ny Jesosy zay ihany ny vahaolana fa manoatra ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Galatiana toko fadimy andiny faefatra amby roapolo. Ahoana amin'izay ara ilay mijery an'i Jesosy. Tsy hoe jerijerena fotsiny io fa miaraka aminy ahoana ilay miaraka aminy? Zay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny sy ny faniriny ary filany teo amin'ny azo fijaliana. Tadidinareo fa io mampanota antsika ty raha misy ozy izy alaim-panahy dia ny filany no mitarika azy ary filana teraka ota ary ny ota teraka fahafatesana. Nofo, fanirina, filana fa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia miaraka ombohana amin'ny Jesosy eo amin'ny azo fijaliana io indray mandeha monja maty. Dikan'izany hoe ombohana miaraka amin'ny Jesosy io dia zao hoe tsy vijantsony ny velona fa Kristy no velona atao anaty. Zay le izy voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana tsy zantsony ny velona fa Kristy ny velona atao anaty. Dikan'izany dia zao tsy sitrapoko tsony no atao. Hatramin'izay ny sitrapoko foana ny asaiko ataon'Andriamanitra mivavaka. Andriamanitra ataovy izao ameo an'izao ataovy izao raha vao tsy manome anay.
fa zao tsy sitrapoko tsony ny atao fa Kristiny velona ao anatiko. Sitrapony Kristiny atao ka izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana n'ilay zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Zay. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foany Kristy. Raha tiana ho azo ny momban'io, jereo ny vidéo any amin'ny pejy gasy MMB. Ary rehefa tia halala momba ny fahasoavana ianao dia tonga avy eto amin'ny 11 septembre. Ao le tatsika azy. Matitoko fahenina andininy fahatelo ambin'ny folo ahoana koa zany hoe mijery an'i Jesosy zany dia tia vavaka nampianarin'ny tompo ty aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Sarotra be io dika teny io ary manahirana io dika teny io satria nga Andriamanitra indray no mitondra antsika amin'ny fakam-panahy nefa Andriamanitra tsy maka fanahy. Ahoana ny fomba dikanan'io? Zao ny andikan'ny katolika azy hoe aza velanao resy ny fotoaman-dratsy izahay. Tena izay mihitsy le izy. Aza velanao resy ny fotoaman-dratsy izahay. Ampio zahay andresen'izany fa tsy mahavita mandresen'izany zay amin'ny herin'ny tenanay. Mila Jesosy zahay andresina ny fakam-panahana ny fizahan-toetra amin'ny baiboly te frantsay izy ny semeur dia ozy izy hoe garde nous de céder à la tentation. Arovy zahay mba tsy ho latsaka ao anatiny, mba tsy ho resin'ny fakam-panahy. Zay mihitsy ny lazany azy. Ao mampety azy kokoa. Zay zany ny fandresena ny fakam-panahy voalohany mijeren'i Jesosy. Ny faharoa izay mitovy aminy any dia vavaka, satria vavaka le teo hoe aza velanao resin'ny fitaoban-dratsy izahay. Dia ny vavaka mitovy am'le teo ihany. Fa ny vavaka tompoko tsy formule fa fifandraisana amin'Andriamanitra io resaka tamin'ny olona tamin'ny larobia tena grave manana boky mahery vaika ave anao izy izy. Le boky enjana be reny ihany ny ilaiko izy le olona. Ina bokinao boky atao amin'ny ligy aloha. Tsisy mahery vaika ireo. Any aminao ve misy mahery vaika? Misy ihany hoa. Izy mpanoratra anazy ny ao frantsay ihany. Izy zany Henri Blocher, alain'ny tsisy haiko zany. Tsy mahery vaika zany. Ok. Ina boky mahery vaika ianao? Ny any ity zao, tanareo, la puissance de la prière. Inona de la prière. Grave. Misy puissance zany prière io tsy haiko zany tena tsara be tena makahery mihitsy nao. Tsy zany vavaka toko fa fifandraisanao fiombonanao amin'Andriamanitra. Tovy le teo mihitsy hoe amin'ny alalan'ny vavaka no ifikiranao amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny vavaka ny aminonao ny nofinao sy ny fanirianao sy ny filanao. Fa tsy hoe tsy maintsy vavaka ohatr'izao dia tsy maintsy ady mifiry le vavaka dia tsy maintsy ery ananina le vavaka dia tsy maintsy manao ohatran'izao ny vavaka tsy zany akory. Amin'ny oktobra raha sitrapon'ny tompo dia resaka vavakantsika. Luc 22:40-46 tena izay fotsiny lazain'i Jesosy raha vao tonga tamin'izany toeran'izany izy dia niteny taminy hoe mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahana. Very fandroany eo amin'ny 9:20 hoe hoy izy tamina ahoana dia matory ianareo mitsanganaka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahana. Dikan'io zany dia zao hoe manana firaisana amin'i Jesosy Kristy ilay efa maty tianao dia maty hamonjy anao teo amin'ny hazo fijaliana dia miara-maty aminy dia tsy sitraponao intsony ny tadiavinao na ny puissance anao fa ny puissance ny Jesosy Kristy. Jaona voalohany toko 5 tiako grave tia ny andresan'ny olona ny ty ny 7:12 sy 15:12. Izao ny toky ananantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapontsika dia mihaino antsika izy. Raha fantatsika fa mihaino antsika izy dia na inona angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahana. Dia sorony ty 14 ty fa ny 15 hoe raha fantatsika fa mihaino antsika izy dia na inona angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika dia raksa amin'izay ny listra. Meo ana reto materiel reto Andriamanitra. Anina. Dia ozy izy Satana hoe fa tsy filan-javatra fotsiny ve ny atahoranao an'ny tompo hoe gravy hainy Satana kay tetiky ny kristianina fa latsaka ao sahady. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapontsika. Inona ny sitrapony ve tsy hanotantsika? Mandrinona ny tsy izay ny angatahana mba andresentsika ny fakam-panahy, andresentsika ny fizahan-toko. Fahenina andininy 17 nataon'i Jesosy dia zay fotsiny fa voasoratra hoe pio ka ho Satana.
zay ihany voasoratra hoe de kao satana zay fotsiny Efesianina 6:17 raisy ny famonjelo feherovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. C'est la seule arme offensive ao amin'le panoplie de Dieu io. Efesianina 4:9 ny sabatra io ihany no ataky fa sisa rehetra defensiva daholo ny kasika ny ferovatratra ny fekibo sy ny rehetrarehetra defensiva daholo. Rehefa io ny ataonao amalinao ny devoly izy zay ny antony anarana mamaky baiboly tompoko afahana mandresy azy. Ka raha mieritreritra ianao hoe mazia androany io de hoe nanatrika gasy amam-be anao de voaketo ianao mandresy fakam-panahy eo anao ny raisiny ianao misarime amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro fady ny vahaolana ary rehefa misarime any de tsy mitady an'le hoe inona ny ataoko inona ny tsy ataoko fa fataro hoe izy le Andriamanitra ao. Rehefa fantatra hoe souverain ny Andriamanitra ao de manampy anao zay andresy. Io no alalana fa souverain Andriamanitra ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no afahanao mahita hoe ny asoanao foana ny tadiaviny ninona circonstance mitrangy ao amin'ny fiainanao de ny asoanao ihany ny tadiaviny fa tsy mamelanao irery zany izy fa miaraka aminao foana io Andriamanitra io. Za tsy andahoanao mihitsy na foianao kory izy za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao. Io miaro anao izy manampy anao foana io Andriamanitra ao io. Zany ny teniny zany de ikena inona fotsiny zany de matoky azy eo anatrehan'ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra de tafavoaka ianao. Fa raha vao mitady ady rery ianao alao ataoko fa za kristianina be mihitsiny maharesy matohatra devoly eo anao ny raisiny. Ny expérience anao vao 60 ny expérience nefa 6000 olona pahay jeu ihany mahay an'izany. Fa efatra raha lavo ara de ahoana e tsy naharesy ianao zao fa kao de mahoana de miarina kinina indray tsotra fotsiny ho tsy problème zany hoa aza dramatisena be io miarina fotsiny de tsotra zay ny atao lohabolana 24:16 potraky ny pito ny marina nefa tafarina ihany fa ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana tanareo zany mahazo menjery ianao fafandray le hoe io raha mipotaka de saoty any bon tant pis pour hoanao raha vaky eo ny lohanao fa raha voafingana ianao ka menjery voafingana ianao ka menjery mipity menjery mitsangana foana lasa indray tsika miaraka amin'ny tompo e miaraka amin'ny tompo foana tsika zay le izy azakivy zay ny lazainy jaona voalohany toko voalohany 9:9 ka hatramin'ny 10. Raha hoy isika tsy manana oditsika de mamita tena ary marina tsy ao anatsika zay fa ndratsika mieritreritra zany hoe za kosa raha tena tsy manana ota mamita tena ianao zany tsy ao anatinao ny marina fa raha miaiky ny fahotantsika sika de matoky sy maty izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay ny azo anka ny andrasany aminao fotsiny de miaiky ianao hoe nanota Andriamanitra ndika zany hoe miaiky zany de miteny mitovy amin'ny fitenin'Andriamanitra hoe ratsy iny nataoko iny fa tsy hoe kely fotsiny ege iny tsy ratsy be le iny na hoe ianina ngeny natonga an'io e na hoe mifona aminao zay am'izay ratsy mety nataonay taminao tsy miaiky tsisy fifolo tsisy dikany mihitsy za mivavaka zany satria tsisy fiekeny am'izay ratsy mety jereo le ratsy mety nataonay fa tsy nataonay koa le izy fa mety ianao mitsarotondrotiny ihany avelao zay no mila miaiky miteny itsy hoe ratsy io nataoko eo Andriamanitra ary tena gravy io nataoko io de matoky sy marina izy de mamela ny fahotantsika de manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana fa raha hoy itsika tsy nanota isika de gravy satria mampandainga an'Andriamanitra tsika ary ny teniny tsy ao anatytsika de nitoyany mbola ohatr'izay ihany 1 Jean 2:1-2 anaka zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy hanotanareo nitanjona nge tsy hanotantsika tsy hoe rehefa miteny hoe tsy gravy le manota de iny ianao zakazaka manota tsy izy ianao raha vao zay ny ataonao tsy izy ianao raha vao zay fa
raha latsaka ao anaty fahotana ianao dia miarena. Zay no tiako lazaina ary andana manantona an' Jesosy dia mifandray am' Jesosy foana fa zay ny zava-dehibe. Zany zavatra zany nosoratako mba tsy hanotanareo. Fa raha misy manota dia mbola tiako ny fanampiny, mbola manana solovavy eo amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy ny avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao ihany koa. Zay zany le izy farany dia farany. Inona zany ny vokatry ny fizahan-toetra? Ny vokatry ny fizahan-toetra zany dia famatorana ara-panahy. Antely izy tary amin'ny Jakoba toko voalohany tsy vakiako teo andin'ny faharoa dia ozy izy hoe atao fifaliana avokoa raha hiara fizahan-toetra rehetra ianareo satria ny fizahan-toetra dia mahatonga faharetana. Ny olona matotra zany dia mampiorina amin'ny finoana koa. Fizahan-toetra mampiorina ny finoantsika ao amin'ny tompo satria fantatrao izay inonao dia fantatrao fa souverain izy. Mampifikitra amin'Andriamanitra. Na fizahan-toetra na fakam-panahy dia mampifikitra amin' Jesosy. Tsy resiko io Jesosy avy ampio zay ny zavatra andrasan'ny tompo amintsika. Dia tsika ny tanjontsika dia zao hoe tsy voatery ary miteraka fanantenana. Fanantenana ozy izy dia tsy mahamenatra satria ny fanahin'Andriamanitra nefa nataony tao am-pontsika. Mampiteraka fanantenana io, mampiteraka fiainana mandrakizay io. Sambatra izay maharitra fakam-panahy ozy izy eo amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby ambin'ny folo eo. Ary niteraka fahasambarana tanterak'izay sambatra. Teneny sambatra Job, sambatra izay maharitra fakam-panahy sy ny sisa rehetra. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany.